manana andraikitra lehibe amin'ny fanatsarana ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fampitam-baovao maropototra, voalanjalanja, mazava ny mpanao gazety na de eo aza ny mety leso sy fiantraikany mivantana amin'ny mpanao gazety. Ny mpanao gazety rahateo no sokajiana ho mpampianatra eny anivon'ny fiarahamonina. Nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izay no tanterahana teto atapy-tanànan'ny Mahajanga ny fankalazana nasionaly ho an'i Madagasikara. Ny larobia telo ny volana May lasa teo iny dia misy ny afatra manokana avy amin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Andriamatoa Antonio Guterres ho an'ny mpanao gazety maneran-tany. Les journalistes se rendent dans les endroits les plus dangereux pour prêter leur voix à ceux qui n'en ont pas. Les professionnels des médias sont confrontés à la diffamation, aux agressions sexuelles, aux emprisonnements, aux coups et blessures et même à la mort. Nous avons besoin de personnalités très fortes pour défendre la liberté des médias. C'est là une exigence primordiale pour faire barrage à la désinformation ambiante. Et chacun d'entre nous doit se battre pour défendre le droit à la vérité. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, je lance un appel pour que cesse toute forme de répression à l'encontre des journalistes, parce qu'une presse libre fait progresser la paix et la justice pour tous. Protégeons les journalistes car leurs mots et leurs images peuvent changer le monde. Fin de citation. Ilaina fahaiza-manao ny asa fanaovan-gazety, ilana fitiavana ary ilana fahavononana fa indrindra ny fikirizana. Manoloanan'io dia tokony manamafy ny fahaiza-manao ny mpanao gazety raha te anatratra ny tanjona dia ny fampitana vaovao maropototra, mazava ary voalanjalanja.